Miarabantsika malagasy eto za teratany malagasy a firan'ny tontolo zao moa zany. Ny tiako resahana aminareo a dia ny resaka momba ny les îles d'éparses izay resahantsika matetika izy amin'izao fotoana zao a ary tena tsara mihitsy satria tsika dia manana tany a manodidina ny nositsika io anankidimy izay nangalariny frantsay ary donginy amin'izao fotoana zao. Asehoko anareo aloha hoe aiza vitorina satria misy tsy mahalala hoe aiza io toeran'io. Io toeran'io a dia Cromlin raquette glorieuse avec une Diego Joan de Nova au Gambaniet avec Mazanga il y a Gambaniet avec une Tulara passage d'Indien si Europa. Ireo tany ireo a atsika malagasy tokony fantatritsika zany satria inona ny zavatra nitranga rehefa nomena ny fahaleovantena isika tamin'ny 1960 nomeny général de Gaulle ny fahaleovantena zany dia Madagasikara nomeny a fa ireo nosy ireo nitazominy hoe an'ny frantsay ka izay zany ny tena mba tiako fantatritsika. Dia zavatra misy zany a tadio fa ny 470 isan-jato ny firenena eran-tany dia miteny fa an'ny malagasy a ny tany io. Tsika tokony hetsika tsika hoe atsika io tany io satria ny zavatra hitanareo zany dia zao ary tsika ny tena olana dia zao tsy hiditra resaka fifidianana na hoe ry samy fa io zany hoe gouvernement vaovao hery vaovao azontsika io a hoe voafidim-bahoaka tokony mba hiady izy hoe zay nataony tao anatin'ny propagande nefa hoe hiady izy amin'ny huile io ireo huile anankidimy ireo fa inona nefa natao mitady cogestion fanarana ny fanarahanao raha angaty fa anao hoe adala mialatsiny na dia hoe tsy azo ataony ny kritika fanjakana fa mety mampigadra koa amin'izao fotoana izao fa tsy maninona mahazo ataony manompa ny eritreritra inona ny négociation ataonao eo taninao io. Ary tena tiako fantatra zany dia zao io arenao ambanin'ny tanitsika io be io Dubai resahany olo tsy dian'ny olona mpanankarena io a io mbola kely nohon'ny antsika io satria mio amintsika inona mio amintsika ny pétrole fotsiny ao dia 5 à 12 milliards de barils ny gaz a 5 milliards. Dubai tsisy dikany io raha oharina amin'ny antsika io tahakitsika io fa ny olona fotsiny nge tsika raha mietsika azo atao fa rehefa fanjakana tsy mietsika inona moa ny ataontsika eo. Zay zany ny tena tiako ampitaina aminareo a hoe azadino fa manana nositsika anankidimy atsika ary tsika ampiasaina ary men'Andriamanitra atsika fa tsy misy hoe mipotsapotsaka sala amin'izao tsy misy olona nge tsy misy olona hiteny hoe amin'ny frantsay hoe le corse ary ambany ary a tsy misy olona koa raha ny Meksika hiteny hoe ny corse anay ny frantsay hoe dia ny eritreretina fa anaiky an'izany fa dia izay zany tiana ampitaina sady samy mihetsika mila manao hetsika tsika mitaky ny nositsika io fa ho alain'ny frantsay io a mirehare mihitsy izy a mirehare mihitsy izy ao anatin'ny vidéo a hoe miandry zany ny communauté scientifique internationale miandry ny recherche ataony zareo satria tena arena be ho an'ny frantsay ozy izy arena be ho an'ny frantsay eo arena ambanin'ny tany ireo zany tsy azo ekeny zany tsy manaiky an'izany tsika atsika io tany io a saintsika mihetsika malagasy misaotra betsaka. 1896, l'Assemblée nationale française prononce l'abolition du royaume de Madagascar et l'installation de la colonie. Ranavalna III, dernière reine, est exilée par le nouveau pouvoir colonial français à La Réunion. La France intègre les 5 îles éparses parmi les territoires dépendants de Madagascar. 26 juin 1960, Madagascar accède à son indépendance. Mais 87 jours plus tôt, le gouvernement français adopte un décret soustrayant les îles éparses du territoire de la République malgache, un acte condamné par l'ONU qui le qualifiera de séparation arbitraire.
1973. Le capitaine de frégate Didier Ratirek, alors ministre malgache des Affaires étrangères, réclame la rétrocession des 5 îles éparses à Madagascar. 1975. Le préfet de la Réunion sort un arrêté qui classe 4 îles éparses réserve naturelle intégrale, une décision prise suite à l'intention de Ratirek, devenu président, d'installer des troupes malgaches à Juan de Nova après s'être rendu à bord d'un bâtiment malgache dénommé Malak. 12 décembre 1979. L'Assemblée générale des Nations unies adopte une résolution ordonnant à la France de restituer à Madagascar les îles éparses. 2005. La France place les îles sous l'autorité des terres australes et antarctiques françaises. Décembre 2008. Le ministère français de l'Environnement émet des autorisations d'exploration de gisements d'hydrocarbures à plusieurs sociétés. Au moins 75 millions d'euros rentrent dans les caisses de l'État français. 7 juin 2010, signature d'un accord cadre de cogestion de Tromelin entre Maurice et la France. 19 mars 2014, le président Razonar-Mapian annonce depuis Washington des négociations pour une cogestion avec la France. 29 mars 2014, 5 navires de pêche provenant de Madagascar avec 112 personnes à bord ont été interceptés au large de Juan de Nova par une frégate française. 27 avril 2014, le syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants de l'enseignement supérieur ou CCES et le Syncormae ou syndicat des corps du ministère des Affaires étrangères dénoncent une violation par la France du principe du respect de l'intégrité territoriale d'un territoire au moment de son accession à l'indépendance et la violation du principe de la succession d'État où les accessoires doivent suivre le principal. Ny firenena malagasy hatramin'izao zany dia tsy nanao lahara-pahamena io reo nosy reo marihiko mantsy fa raha naka FM manokana efa tany amin'ny raika amin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo tany izy nefa nanao fekevitra kosa aloha tany anatin'ny congressany tateoriana rehefa tonga ny fitonana deuxième république dia nisy ny appelade diteratsiraka no nanoy azy atsika moa manampaizana fa talohan'izay nisy zavatra maromaro fa ny olona fotsiny teo amin'le hoe fahalalana sy ny hoe mahamalagasy azy fa tsy nisy fa politika mpanjakana napetraka hoe andeha hotakina averina Madagasikara reo fa karazana ohatrany hoe etaeta hatramin'izao izy raha teo koa moa le zavanisy tamin'izany fotoana zany le fahaleovantena lehibe teto amin'ny nosy lehibe no tena no takina tany am-boalohany ary fa teto amin'ny dingana manaraka dia mbola fahaleovantena ihany satria le fanjanahantany vaovao no tao anatiny taty amin'le repoblika faharoa indray moa zany efa lasa fandaminana anatiny namaika hoe an'ny vahoaka ny fahefana dia avy eo indray moa taty amin'ny repoblika hafa manaraka ny fahatelo dia fiverenana amin'ny fanoloana le atao hoe le politika piariny malagasy hoe niditra tamin'ny libéralisme azafady amin'le teny frantsay dia adinodino zany hatramin'izay ka hatramin'izao zay verina fa atsona ihany zany rehetrarehetra zany fa aleo dia ekena atsona zay rehetrarehetra zay fa aleo dia ekena atsona hatramin'oviny zay no hijanonao atsona andriamatora jaonandry anjaka nalemy ve zany ny fitonana hatramin'izay dia misy mety ho azo antoka mbola tafaverina amintsika ve izy ireo ndray andro nalemy mihitsy ny fitondrana tombokitsika tany amin'ny voalohany moa zany tany amin'ny taona enimpolo tsika nahazo fahaleovatena izy ireo moa zany raha ara-tantara raha ara-géografika satria akakeliny nositsika izy ireo 200 miles raha ara-administratif dia tany malagasy izy ireo tamin'ny fahaleovatena enina amby roapolo jona enimpolo sivinjato sy arivo fantatra fa azo fahaleovatena tsika ny frantsay no nanome fahaleovatena 2 volana mialohan'io no navadiky ny frantsay de Gaulle ho tany frantsay reo nosy manodidin'ireo tany zany dia efa nalemy ny fitondrana tsiranana nanaiky an'izay fepetrana mipetraky de Gaulle zay apatsahivoko fantatry mpieno atsika hoe nalainy de Gaulle koa tamin'izany fotoana zany Sainte Marie fa io mba nidiny tsiranana hoe antsy kenay fa dia atao hoe afa-baraky izy raha manaiky an'io
nalainy de Gaulle niaraka tamin'izany ireo nosy manodidina reo le antsony hoe Élysée Pars amin'izao fotoana zao, de ireo kosa ny ekentsiranana nalemy ve ie nalemy tena nalemy. Ny tatorina koa mbola nalemy ihany satria marina fa nisy hetsika natao tamin'ny deuxième république nataon'ny amiral Ratsiraka tamin'izany fotoana zany, nisy mihitsy raha résolution natao tany firenena mikambana. Io résolution firenena mikambana io moa zany tambarana firenena maro teto ambonin'ny tany, reo firenena antsona hoe tiers-mondiste, reo zany nanampy any Madagasikara nilaza hoe reo nosy reo de any malagasy izy reo. Janona teo amin'ny fanambaran'ny firenena mikambana le izy, misy fanambaran'ny firenena mikambana zany le antsona hoe résolution 3491 milaza hoe nosy malagasy izy reo fa mifanarana reo malagasy sy frantsay. Io nanomboka koa ny fisehoan'ny tsy hoe manomboka fa mitohy ny fisehoan'ny fahalemena, tokony nanao zay fifanarahana zay zany ny fanjakana malagasy ny fanjakana frantsay, kanefa de ohatra napetrapetraky Ratsiraka. Ny tiako ampiana de zao frantsay moa no mitana andreo nosy reo araka le voalazan'ny namatsika tao amin'le micro-trottoir, frantsay zany midongy an'ireo nositsika ireo. Ny fitondram-panjakana teto Madagasikara dia volavolain'ny frantsay daholy, volavolainy nametrahana azy teo, volavolainy fanampiana azy, volavolainy fanomezana zavatra rehetrarehetra, de tsy magaga raha tsy mitaky an'ireo nosy reo. Any ny fahalemena miakina amin'ny frantsay ny mpitondra malagasy noho izany dia tsy samy kitikitika an'ireo. Fa zahay mieritreritra hoe tonga amin'ny fotoana hitambaran'ny malagasy rehetra amin'ny fitakiana fialan'ny frantsay am'ireo nosy reo. Reo nosy reo zany tsy azo mora foana. Misy fanontaniana teo hoe fanontaniana hoe misirika ve? Ie misirika fa tsy mora sarotra raha tsy voatambatra tsika malagasy rehetrarehetra manerana nosy ny any avaritra, ny any atsimo, ny any atsinanana, ny any andrefana mitambatra miaraka mitaky an'ireo tsy hoazontsika ireo. No tonga de ho raisiko Andriamatoa Marius Andriamanady moa zany izay efa nisahana manokana ny dossier Élysée Pars teo anivo firenena mikambana, atao hoe zava-dehibe ny mahita anao androany raha mikasika ny hoe andraikitra ny sany koa tsy hoe ireo ihany, marobe ny andraikitra ny sany na hoe rehefa hoe mpanolotsaina eo anivona masovo zany ianao de maro ny zavatra ataonao tao anatin'izany hoe resaka dossier première commission voalohany zany ao anatin'ny firenena mikambana io miandraikitra ny resaka fitaovam-piadina, indrindrindrindra ny resaka hoe paix et sécurité internationale. Ity resaka nosy madinika ty zany andraikitry ny commission fahaefatra zay atao hoe question politique spéciale amin'ny fiantso azy. Io zany no filazana azy ary tao anatin'io commission politique spéciale io zany tamin'ny volana décembre 7 no nandanina io fehi-kevitra les résolutions des Nations Unies 3491 io tamin'ny 34e session zany. Tamin'izay zany no nanapa-kevitra ny Nations Unies ary miangavy ny rotota de ny malagasy sy ny frantsay, indrindrindrindra moa zany hoe ny gouvernemanta frantsay ifandray amin'ny gouvernemanta malagasy ary anomboka ny fifampidinihana mba hamerenana araky ny fitsipika voafaritsy ny sata amin'ny fehin'ny firenena mikambana ampilaminana mba tsisy raorao renosy reo. Tiako resahana ao anatin'izay zany de zavatra tahaka an'izao hoe ny diplomasia dia natao isahana ny fiarovana sy anome fahafapo ny tombontsoan'ny vahoaka ary hitondra avo ny ambon'ny firenena zay manany maizy azy eo anivon'izao tontolo zao. Zay no andraikitra tokony ho sahan'ny diplomasia. Ny filoham-pirenena no mitantana an'izany. Ka eto sanatriaviny tsy hoe ifampitora-bato zany na ifanenjenentsika fa ho lany andro mifanenjentsika zay no atao. Fa ny fijeriko azy aloha hatreto de hoe tsy natao lara-pahamehana mahitsiny zany le nosy madinika fa tamin'ny andron'ny président Ratsiraka zany io résolution io de mipetraka ny fanontaniana hoe inona moa zany ny tena nataotsika ka na inona nataotsika na inona nataotsika ny zavatra hita aloha zany hatreto de mbola eo am-pelantanan'ny frantsay reo zavatra reo ary ny tsara fatarina azy zao nanomboka taty amin'ny 7-7 hoa verina kely amin'ny teny monsieur Rajona teo rehefa natao ny fifampidinihana vaovao tamin'ny fitondram-panjakana frantsay momba reo nosy reo zany satria tany ngeny amiral Didier Ratsiraka zany no nangataka an'le nosy reo zany hoe ho averina Madagasikara ka rehefa nangataka an'ireo zany izy de nivalian'ny frantsay tsotsotra moa hoe tamin'izany fotoana zany io fifampidinihana gouvernemanta samy gouvernemanta azataitsina hoe fa amboaritsika io zany ho alamintsika io fotoana mamety azy zay le fomba fiteny hoe am'le fotoana mamety azy zay mihitsy ny mila fanakianana zany eto ary mitarika antsoavo ho an'ny mpitondra
na ny teo aloha zany na ny ankehitriny na ivondrona aza zany ny rehetrarehetra hoe taninay reo a aza-bodona fa averenao aminay manana andraikitra ny diplomasia zany anomboka ny fifampidinihana raha tsy natao zay nandritra ny 5 taona ka ianao miteny hoe misy hirika ave ny diplomasia dia tsy maintsy misy hirika foana satria ny diplomasia dia fahaizana mandanjalanja ny zavatra miseho ran'izao tontolo zao ka mandrindra ny politika ivelan'ny firenena anankiray a amin'ny zava-misy eo anivon'izao tontolo zao zay no atao hoe politique étrangère. Fomba iadina azy zao hoe za de miray hevitra ny namana teo hoe misirika tsy vitany hoe misirika fa tena atsika ireo de tsy maintsy raisina ohatran'ny niadina fahaleovan-tena tamin'ny voavoalohany ihany mety lavalava ngamba nanomboka tany amin'ny fito amby efapolo tany fa taty amin'ny 90 vao azo ara azo ary de zara fa azo mbola izy ihany teo ka tsy maintsy tafaverina amintsika ireo zavatra ary hoangakaingana ngamba raha amin'ny ohatra fitakina fahaleovan-tena taloha fa le politika tiako lazaina zany hoe raha tsy ny vahoaka aloha le volateo miaraka mirahina manery n'le fanjakana anao an'izy aketo angetsinyna le fanjakana no tsy mazoto hoe na hoe tsy masako ary ngambany ina mety antony zay satria tsisy manery azy ary tsisy manery azy ny vahoaka ao aminy fa le fanerenina avy any ivelany no mibahana ao aminy ohatra hoe marina mihitsy le voalaza teo hoe naikebiazan'le mpitondra napetraka naikebiazan'ny mpitondra napetraka teto tsy eto Madagasikara ihany fa eriny Afrika de izy vahiny mametraka azy noho izany zany misy fepetra tsy maintsy apetra anisan'ny fepetra hoe tsy azo takiny reo de mialamaina zany a le fiandrianam-pireneny ny malagasy ary de alao tsorona raha lafin'ny politika izy izay misy ny fototsiny tsy nampandehany zay zavatra enina amin'ny 50 taona zay satria tsy manaiky miaro fiandrianam-pirenena ao an'ny tombontsoan'ny vahoaka le mpitondra ny akebiazany de zay le zavatra hoe de ohatra fotsiny raisitsika raha raisina amin'izao fotoana hatramin'le mialatsiny amin'ny teny frantsay programme général de l'État zay moa no filazan'izy iny dia mikopiena avy any ivelany satria ianao tafapetraka teo nisy be debe ny nanohana anao teo a amin'ny arabola etreritretra de izy miteny hoe ka ty zany ny programme tanterahanao de aveo izy rehefa tsy azoazony ianao de miala indray ianao raha ary mametraka fepetra mihitsy izy hoe raha ohatra ka tsy mana-tanteraka ianao de efa ty miandry ianao jerodoro reo mpitondra afrikanina rehetrarehetra reo e zany hoe raha mbola miankina amin'ny vahiny ny anaovanao politika de tsy sefitra fa de mbola itoy ihany zao zavatra zao mila fasahino ozy izy ny manao an'izay politika miaro an'le tsy voalaza moa fa andriamateorika no laza azy hoe fiandrianam-pirenena voazava teo hoe ny mpitondra fanjakanany ny eto Madagasikara ndrasantsika fa araky nyvoalaza teo ary mimbokevitra amin'andriamateorika hoe any Mali any Centrafrika any Côte d'Ivoire reo zanatany frantsay taloha de frantsay no mametraka ny fitoram-panjakana any ny ministre ny ndretrarehetra hatramin'ny gouverneur ny banque centrale mpiasa-panjakana ambony tsy horesantsika amin'ny maharitra ny any vela fa ndao ny eto zany a ny frantsay no mitatana ny politika ataony ny fitoram-panjakana eto hatram'izao ina ny proof eo ampelantananao profo eo ampelantanako raha ohatra resaka ny TLG partikatra dia ny frantsay a no afa namoaka voalohany tany aloha tany hoe fiaraha-mitatana no anaovana an'io tany io ohatrany nahagaga fa ny mpitondra fanjakana malagasy ny filoha-mpanjakana ery rajonary mampianina no namoaka an'izany tany amin'ny fionan'ny frantsay sy malagasy tamin'ny fionana farany teo hoe andao atao iaraha-mitatana zany hoe tsy ny fionana misy diplomate moa itako aketo fa ny fionana ohatran'ireny tsy mandehateh fotsiny am'izay miteniteny fotsiny fa misy fanomanana ty aloha zany hoe zavatra tiany frantsay holazaina andriamateo ery rajonary mampianina de afo manina mialoha aty Madagasikara hoe zao zany no asaina zay nareo malagasy de tonga ny frantsa ny président ny république malagasy de milaza ny zavatra tsy ritiny frantsay hoe andao iaraha-mitatana tanytsika malagasy ve re olona de atao iaraha-mitatana amin'ny frantsay tamin'ny andro fanjanahantany de tonga de mivantana izy miaraka amin'ny maramila sy ny halatsiny sy ny baiboly tonga de mivantana rehefa aveo rehefa niovy zao tontolo zao ny fifandanjaka ereo am'izao tontolo zao de voatery niataka izy fa amin'ny endriny hafa indray ny fomba nitondrany azy olona malagasy napetrany fa izy ihany indray mbola ao ambady
tateoriana rehefa endrika anankiray vaovao rehefa indrindrindrindra rehefa rava le atao hoe vondrony tany sosialista de niditra izy tamin'ny alalan'le atao hoe fanatotoloana sy niaraka tamin'izay fanalalahana nidikan'io de tsotra hoe ny firenena tsiraray de tsy mahazo mamepetra tsony amin'ny zavatra tokony hiditra na ivoaka ao aminy na ny kapitaly io zany na ny olona na ny etsetreetsetra fa aleo ary fanjakana de tokony hiala inona moa nydikan'izay ohatra teo pelatanatsika ohatra natao hoe solima de ozy hoe miala ny fanjakana fa alao ny vahiny tsy mivahiny alao ny mpanambola minitra iza nefa malagasy manambola ary misakanany tamin'le lalàna le izy hoe zay mpanambola ihany no miditra privatisation izy daholo zao mameno ny setry ny toekarena malagasy fa nampidiry niaraka tamin'izay ko le hoe fanatotoloana tsy azo elana tsony ifa ohatran'izay zao to zao ka raha ny tsindry ngezabe zany satria raha zaiky fotsiny zao ohatra hoe miteny izy ohatra resika hoe ery madagasikara rehefa miteny fotsiny izy hoe tsy mety aminay ny nareo de lista be tsindry zany zavatra zany ary rehefa tsy manana nefa ianao entina manohitra an'izany de mbola eo ihany tsy misy nefa afaka anohitra an'izany zavatra zany satria ao ampelantanany vola eo ampelantanany teknôlôjia eo ampelantanany ny afetsifetsena elakotsiny eo ampelantanany fitaovam-piadiana rehefa tsy mety aminy de ho avy izy amin'ny angady sy ny ary raisitsika fotsiny ohatra libia tsy tahotra tsy enatra fa tonga de daroana le firenena vonoana hatrany filoha eto amitsika koa marina fa tsy tonga zany fitaovam-piadiana zany fa nitsindry de tsisy hafa am'izany mihitsy tsy mahazo milasaky ranona sy ranony tiany osfay de route tsy maintsy atao zany tsindry politika daholo ka raha tsy tsika malagasy matsiary tsika ngefa matsiary hoe tsy ekena ny tsindry ohatran'izao okazay ny jady nataony vahiny le vahoaka matsiary fa le mpitondra mbola eo ny safidy natao hatreto a de ny fampidiniana tadidio nefa fa ny fampidiniana tsy mora akory ary ny frantsay manana ny olony tsy afenina ane zany manana ny olo ny frantsay tsero anatin'ny administration na miaramila io na olotsotro io na amin'ina frantsay ao anatin'zany miara mahafantatra zany tsika rehetrarehetra io tsy resaka hoe fitiavana frantsay na tsy fitiavana frantsay fa tsy maintsy katsarana amin'ny alalan'ny fifampidiniana fampiarana lalàna velona zay navoaka ny firenena ankambana zay no dinika tsy maintsy atao a mila teknisianna maro samihafa zany maro ratsana na ingénieur io na diplomate io na économiste io a na resaka famaritana système-dranomasina io a sy ny sisa misy résolution navoaka Nations Unies a tokony atomboka ny fifampidiniana am'zany tokony atao fa ny firenena keny tsy nanao azy ny filoham-panjakana hatramin'izay tsy natao le izy fa napatoriana fotsiny tany ary mbe tsy tanonono ao raha vakiko ty zavatra eto ambanimariko ty a de hogagy ianao hoe mitovitovy amin'ny pétrole amin'ny golfe reto araby manana pétrole be deabe ny pétrole amin'ireo nosy manodidin'ireo mitovitovy amin'ny gaz any Russie ny gaz eo amin'io zany sady misy pétrole ao a no misy gaz eo noho izany a tsy ho avelan'ny la frantsa mora foana akory izy zao noho izany a tsy maintsy mitady ny endrika azahotsika mamondrina ny hery eto Madagasikara aloha ny vahoaka rehetra zany ianao mpanao gazety ny diplomaty ny ingénieur ny mpanao politika mpitarika posy reo olona malagasy veritany alainy vazaha ihany ko mitany eny andotam-penaka atambatra daholo ny hery malagasy rehetra ilaza amin'ny frantsay hoe rehefa mitaninay no alainareo de reo zay fa mitambatra ary rehefa atambatra ho hitan'izao tontolo zao satria tsara koa na hitan'izao tontolo zao azy hoe any amin'ny tany progressiste sahala amin'ny hoe any Brésil any Venezuela any Vietnam any Indonésie any Europe du Nord etc le zany rehetra zany a ahitatsika mitambatra le diplomatique zany reo négociateur zany raha ohatra ka mandeha rery any tsy misy fantatra hoe misy vahoaka manao anazy dia satria raha hery tsy mitovy ny any de anaiky fotsiny zavatra rehetra bakiony la frantsa reo diplomatique reo nefa reo andeha anao négociation rehefa mahatsapa hoe ay ny malagasy roa amby roapolo tapitrisa aorinako daholo me matanjaky reo diplomatique reo za zany tsy milaza aminao hoe le malagasy mitambatra no akanosy le malagasy mitambatra no manampy ny diplomatiny. Monsieur le Président, bonsoir. Bilal Tarabeh, France 24 et Radio France Internationale. En 1979, il y a eu une résolution des Nations Unies qui a demandé à la France de rétrocéder les îles éparses à Madagascar
Les îles Éparses sont situées vers le canal du Mozambique. Il y a Glorieuse, Europa, Bassas da India et Juan de Nova. Cette résolution, aujourd'hui, n'a toujours pas été appliquée, malgré le fait que dans la résolution, il y a explicitement écrit que la France, à l'époque, devait engager des négociations au plus vite en vue de la rétrocession de ces îles. Le dernier détail, c'est que ces îles, selon des missions d'exploration de diverses compagnies pétrolières, révèlent des ressources en pétrole et en gaz qualifiées de relativement grandes, si ce n'est gigantesques. La question, c'est est-ce qu'il y a déjà eu des négociations entre la France et l'État malgache pour rétrocéder ces îles? Si oui, pourquoi ces îles sont toujours françaises? Sinon, pourquoi? Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment pour cette question, bien que ce ne soit ni le moment ni l'endroit pour y répondre, mais j'aimerais apporter, c'est une bonne question, je vais peut-être vous apporter une mauvaise réponse. Oui, il y a eu une négociation. J'ai négocié cela. C'est écrit l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. À l'époque, il y avait Madagascar et Mascareigne, y compris même les Comores, mais on n'a pas revendiqué les Comores. Il y a les Glorieuses, effectivement, Juan de Nova. J'y étais déjà, avec le Mailek, mon bâtiment de guerre, Bassas de India, Europa. Bassas de India, lors d'une syzygie équinoxiale moyenne, grande marée de Vivo, et sous la mer. C'est même pas une île. Sous la mer, en grande marée de Vivo. Et vous avez oublié Tromelin, qui est dans l'océan Indien. Pendant que je me morfondais à Paris, la France et l'île Maurice se sont partagées l'île de Tromelin. Ce que je trouve inacceptable. C'est peut-être pour ça qu'on me disqualifie aujourd'hui. C'est inacceptable. Non, c'est inacceptable. Il y a eu des négociations. J'ai dit, à la limite, puisqu'à l'époque, on savait qu'il y avait la zone économique exclusive. J'ai été un des premiers, sinon le premier, parmi les pays du tiers-monde, à négocier les droits de la mer. J'étais le premier à négocier ça. Mais il y avait donc la zone économique pour la pêche. Mais aussi, on savait qu'il y a des nodules de manganèse ou de nickel dans les profondeurs. Surtout dans l'océan Indien, parce qu'il n'y a presque pas de plateau continental dans l'océan Indien. On tombe tout de suite dans la fosse abyssale. Mais regardez vos archives, monsieur. Il y a un bâtiment français, un navire pour les néophytes français, qui était venu au Tromelin. Ils ont posé l'ancre, ils sont descendus à terre. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Des sépultures. Oui, c'est ça. Malgaches. Des tombeaux malgaches. Pas mauriciens, pas français, mais malgaches. Le navire en question s'appelait la Furtile. Ceci, si on veut faire de l'ADN géographique, est une des preuves que cette île nous appartient. Et que c'est plus près de nous que de la France. Il me semble, hein. J'ai peut-être tort, je ne sais peut-être pas calculer. Et même de Maurice. Mais ils ont profité de notre absence. Et le ministre des Affaires étrangères malgache n'a pipé mot. Il y avait là des sépultures, voilà le mot que je cherchais, sépultures malgaches. Il y avait là la Furtile qui en témoignait dans leur journal de bord. Et on a laissé faire cela, alors que c'était un amiral malgache qui a été à l'école de guerre, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque.
Moi, je ne peux pas accepter ça. Non, je revendiquerais si j'étais aux affaires, mais en mon âge, au jusant de ma vie et à l'automne de ma chaîne de vie politique, je n'ai pas beaucoup d'espoir de revenir au pouvoir. Mais encore une fois, j'écrirai ça dans mon testament. Pour moi, ces îles sont malgaches. À charge pour nous de négocier avec tel ou tel pays, de travailler ensemble pour exploiter les fonds marins. Vous avez raison. Vous avez raison. Au large de Juan de Nova, Europa, sur le plateau continental malgache jusqu'à la Tanzanie et au Mozambique, il y a 4,5 trillion cubic feet de gaz. 4,5 000 milliards de pieds cubes de gaz, plus que le Qatar. Et on laisse tomber ça. Et pourquoi voulez-vous que je ne parle pas d'indépendance nationale et de souveraineté nationale? Ce n'est pas un propos salace, ce n'est pas un gros mot. Il y a 4 500 000 milliards de mètres cubes, pieds cubes de gaz là. Mais moi, je ne peux quand même pas laisser les gens exploiter ça à notre dépens. 1896. L'Assemblée nationale française prononce l'abolition du royaume de Madagascar et l'installation de la colonie. Ranavalna III, dernière reine, est exilée par le nouveau pouvoir colonial français à La Réunion. La France intègre les 5 îles éparses parmi les territoires dépendants de Madagascar. La France intègre les 5 îles éparses parmi les territoires dépendants de Madagascar. 26 juin 1960, Madagascar accède à son indépendance. Mais 87 jours plus tôt, le gouvernement français adopte un décret soustrayant les îles éparses du territoire de la République malgache, un acte condamné par l'ONU qui le qualifiera de séparation arbitraire. 1973, le capitaine de frégate Didier Ratsirek, alors ministre malgache des Affaires étrangères, réclame la rétrocession des 5 îles éparses à Madagascar. 1975, le préfet de La Réunion sort un arrêté qui classe 4 îles éparses réserve naturelle intégrale, une décision prise suite à l'intention de Ratsirek, devenu président, d'installer des troupes malgaches à Juan de Nova après s'être rendu à bord d'un bâtiment malgache dénommé Malak. 12 décembre 1979, l'Assemblée générale des Nations unies adopte une résolution ordonnant à la France de restituer à Madagascar les îles éparses. 2005, la France place les îles sous l'autorité des terres australes et antarctiques françaises. Décembre 2008, le ministère français de l'Environnement émet des autorisations d'exploration de gisements d'hydrocarbures à plusieurs sociétés. Au moins 75 millions d'euros rentrent dans les caisses de l'État français. 7 juin 2010, signature d'un accord cadre de cogestion de Tromelin entre Maurice et la France. 19 mars 2014, le président Erazonarmapian annonce depuis Washington des négociations pour une cogestion avec la France. 29 mars 2014, 5 navires de pêche provenant de Madagascar avec 112 personnes à bord ont été interceptés au large de Juan de Nova par une frégate française. 27 avril 2014, le syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants de l'enseignement supérieur, ou CCES, et le Syncormae, ou syndicat des corps du ministère des Affaires étrangères, dénoncent une violation par la France du principe du respect de l'intégrité territoriale d'un territoire au moment de son accession à l'indépendance et la violation du principe de la succession d'État où les accessoires doivent suivre le principal. Mamango mitsibiky mipetraky 3 jours aho agnatin'io Zandenova io ao. Aho zay miasa mila dingadinga. Magnodingadinga mipetraky 2 jours, 3 jours fa miala. Mipetraky mentrano zay de azahoana Zandenova. 180 km
baka mentrano avy Sandenova tsara ao tany misy moky bevata ao misy vazaha abo hitanay agnatin'io ao de azonay concombre de mer io zanga Benonom-basy Benonom-bato Jobrango borosy ao hitanay amin'io ao fototsetsaky ao fia agnatin'io ao mahazo raha tsara zay agnatin'ireo ao de mahita vola zay agnatin'ny place io ao de zay mampazoto anay mandeha Sandenova sano tsara io bagny tamin'ny avril zay tagny farany tamin'ny avril farany campagne tamin'ny tao ty avril zay tagny farany fa sa 15 avril zay tagny farany de mijano regny fa misy laka namanay voatazo nanjozagny Sandenova misy laka roa rozy efa tsatsa roa voatazo nagny Sandenova tananjozazy fa mandeha zay fa le raranjozy le nosy tsy azo ombana de mandeha zay fa re misy vokatsitanay agnatiny ao de mandeha avao Frosé mandeha Frosé zay magnagny mandeha Sandenova io fa agny ro tanay Karama de mandeha agny zay de voatazona laka reo fa na voatazona laka reo de mandeha matetiky magnagny de fa hainjozy hoe ty laka mivadibadika ty matetiky ty laka ty mivadibadika agny matetiky de zay nitazonanjozy azy voaroaky bakagny zay tena voaroaky zay bakagny fa tsy tiandreo iasa mihitsy ao am place io ao lanjozy mihitsy fa misy mangalasy ao reo namanay avarasy tena mangalasy reo teto Mazenga reto de mandeha tevitevy rozy miaraky sambo de nangalaky raha tsy mety nataonjozy tamin'ny nosy tegny de voaroaky zay tsy azo iasana ity Sandenova lafa nareo nandeha bakay naraindreo sambo sa amin'ny hélico naraindreo tamin'ny sambo sa tamin'ny araindrozy amin'ny hélico zay amin'ny sambo de hélico magnaraka anay de misy sambo de guerre mihitsy de ao mitazona ampoly injozy tsy mety mipoly zao andao mipoly magnanosy agny nareo tsy misy magnapoly magnanosy agny de tazoninjozy amizay de ba zao le sambo de guerre de magnatonjo basy mihitsy baka agnatin'ny sambo de guerre anjozy igny ao io maramila abo 2 metre olo reo maro olo agnatin'ny nosy eo de gasy agnaminy roa avao ampela de lehilahy tegna tsy mahasaky miranga agnabo nosy egny tamin'ny nitazonandreo ny laka avao niranganay tamin'ny nosy io tegny nitazonandreo zany laka reo zay niranga tagnabo nosy tegny fe de tsy mahazo mandeha zao hoe mandeha magnatiky mandeha magnaroy de eo am place raiky eo de mangataky zay hoe zay mosary de ketsiky zay va mety sa tsy mety akory va mety nareo la miketsiky zay mihina zay amy 7 mantognaly zay niala bakeo lafa nivototsy bakeo zay vita ankety nataonjozy teo de navototsinjozy zay ndao nareo mandeha fa aza ampoly ety koa fa tsy azo andehana nosy io zy zao de nanomboko tamin'ny avril igny raha nandeha raha igny de tampaka amizao zanga igny de fermeture zanga mihily tsy vidiany izy de mijano zay misy zanga io agnatin'ny place io ao misy zanga agnatin'ny place io ao maro zanga agnatin'ny place io ao maro karazan-jaha agnatiny eo fa zanga ro agnatin'ny programmenay agnatiny io agny misy akio izy misy manao harato fe tsy azo ipiasara ela io amin'ny nosy io ao 3 jours farany isaky sabotsy lahady avao de zay vazaha reo mandeha rozy sabotsy lahady igny mandeha rozy sabotsy lafa sabotsy reo zoma hariva rozy miala nosy eo miaraka amy avion mandeha miampita anjefa egny de latsinainy koa rozy marainjay miaraka amy avion koa bakegny de mizotso eo avion misy avion mizotso ao misy avion mizotso amreo nosy bevata fa reo mategna tsy nanao toro an'le nosy fa sisy tamitsanga manao zao de anjano ety avao de miketsiky agny zay manday fatapera de charbon complet iaby régime complet rano sira iaby laba agnaty laka manao zao mboaranay azy masiaka vazaha reo naniky zao io fa tena fa masiaky mihitsy fa tsy misy zalay masaky mandeha fa mbo mangalatsy avao alatsy maraha afaka antsika olombelo de mangalatsy mety mahazo mangalatsy tsaratsara ao zany Nova eo nosy tsara mihitsy io fe problème avao fa halanjo zay nany zao de
direct tany gidiavanjo zagna ami foibe nagny Tananarivo agny hoe zanga tsy mahazo avidy zandenao vana ampigajany zanga io soit tsy mandeha rozy lavo mihily zanga ty fermenture ino moa deo raha tsisy mpividy de mijano ia zany tsy masaky magnagny zao zao masaky magnagny zao zay mitahagnagna avao karaha hitako tako harena agnatiny tany agnatin'ireo hitako raha agnatin'ireo tahagnagny mihitsy fa misy vola be bakao tegna bakao misoma 15 millions misoma 20 millions misoma 40 millions zay tahiny zay malakilaky petsaky kanefa agnatin'ny 3 jours mety mahita an'izay 5 millions zay ka nareo firy andro mandeha magnagny baka mahita rano ndraiky andro no tampany petsaky nosy vao zay de tsioko manao zao arahinay magnagny magnaraky zay magnagny misotso magnagny lagny andefany mahita rano anzay fagnavaratsy ny mainty rano miala manao zao valitsioko manao zao zay masabony mipaiky 4 heures mantognaly 4 heures maranjay misy kahela lasa minosy io egny misy kahela lasa mitsopetsopeka izy egny ndaotsika andeha tapoko mazavazava antiana vaky anjo la egny zay totona aminosy io fa zay ma tsy miranga ambony nosy de mitady an'ty produit de mer tarainay ty avao zay de fa egny zay miketsiky de namanay eo fa andaky eo zay miasa avao miranga amizay lafa hariva andro hoe afa mokotry tsika miranga ambony misy magniriky aby mantognaly manday torse mijobo agnaty rano misy so magneka fa tsy magnenjika ny asa eto fa petsaky mombanao iny tsy ela fa 3 jours de fa 3 jours de efa miala areo mbo zay nitifitsy tsisy nitifitsy tsy marina zany nitifitsy sisy nitifitsy sisy amanjoaka avao manjoaka avao de fa nanovanjo azy farany zao farany andehana tety amy avril io aleo tinanjaka anjozy laka roa io efa tsatsa soasoa iaby laka reo ary laka avao amaroany laka zay tamizay tsy latsaky laka 80 mahery zay tamin'io io laka roa io avao tinazo nanjozy tagny io